Dia faly miarabantsika rehetra amin'izao faha-efatra amby roapolo ny volana Mey izao, fankalazana ny Masina Maria Vonjy Kristianina i Marie Auxiliatrice. Alahady androany, alahady fahafito amin'ny Pâques, ka ny liturgia dia rapitso no ankalazana ny Masina Maria Vonjy Kristianina i Marie Auxiliatrice. Nefa mino fa tsy alahelo ny Jesosy zanany raha tsaroantsika amin'ity andro ity ny Reny Malalana. Nanolotra sorona masina izahay tamin'ny maraina, nafinaritra ny sorona masina ary isaorana be dia be i Père Provincial na Père Armand nanolotra izay sorona masina izay niaraka taminay. Nisy tanora vitsivitsy teo niteny hoe nafinaritra sorona masina, nefa na dia izany ary dia somary nangingina ihany satria vitsy ny tanora solotena anareo. Raha tokony izy dia tokony be dia be tsika no mankalaza ny fetin'ny Marie Auxiliatrice androany, nefa fantatra moa fa mandalo fotoan-tsarotra ny tontolo iainantsika. Nahatsara anareo manokana izahay, indrindra ianareo tanora, antom-pisiny ny fikambananay Filles de Marie Auxiliatrice, antom-pisiny ny fikambanana Salesiana, fianakaviam-be Salesiana. Ianareo no antony isinay. Nahatsiaro anareo izahay, nahatsiaro ny ray aman-dreny miteraka, nahatsiaro anareo mpanabe rehetra miara-miantsoroka aminay ny hira ka mpanaovin'Andriamanitra anay, nahatsiaro ihany koa ireo mpanao soa rehetra. Engany i Masina Maria Renin'i Jesoa, ilay nanelanelana tamin'i Jesoa tamin'ny fampakaram-bady tao Kana, anelanelana ho antsika rehetra mba ahazahoantsika ny fahasoavana rehetra ilayntsika ahafeno antoka ny hafaliantsika. I Masina Maria nanelanelana tamin'ny Don Bosco nahazahoany an'ireo fahasoavana rehetra. I Masina Maria ilay efa notiavon'ny Mère Marie Dominique Mazzarello hatramin'ny fahazazany. Dia miombom-bavaka aminareo rehetra, miara-paly aminareo rehetra, ny communauté ny Filles de Marie Auxiliatrice avy ao Pasanimalo sy izahay avy eto Ivato. Dia engany hiara-tsambatra daholo isika dia mbola ety ambony tany sy amin'ny fiainana mandrakizay any an-danitra.